eo amin'ny fandrindrana ny fifamoivoizana atao anatin'ny andro maromaro zay dia nampitaraina ireo mpampiasa lalana eny amin'ny faritra Pasika miazo anam-pefilo iny ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fahateren'ny lalana eny amin'ireo toerana izay voalaza ireo noho izany indrindra dia nanao hetsika ireo mpitandro ny filaminana ahafahan'ireo mpampiasa lalana mampiasa izany araka ny tokony ho izy nijery ny vahaolana ahafahana ihany koa tsy sy fitohanan'ny fiarakodia fampizotra izany araka ny tokony ho izy. Nanatanteraka fandaminana ho an'ny mpampiasa lalana eny Pasika hatreny amin'ny complexe Bevolo ny polisy ahitana ny commissariat central sy ny commissariat ny boriboritany faha-efatra ary ny commissariat ny boriboritany faha-fito. Tanjona amin'izany fandraisana raikitra izany mba ahafahan'ny mpandeha tongotra misitraka sy mandeha eny amin'ny trottoir ary koa ahafahan'ny fiara mifamoivoy ankalalahany eny an'arabe. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny filamatry ny ministère filaminam-bahoaka ny atao hoe police de proximité na fanakakezana tranon'ny vahoaka ny hetsika toy izao. Dans le cadre de police de proximité, ça veut dire police manakaiky vahoaka. Raha na remarque atsika dia tsy manana toerana letsony ny vahoaka amin'ny axe Akanipaly, Toile Rose, R+5 tonga hatrany amin'ny complexe scolaire Befilo. Donc ça veut mandeha ndraiky amin'ny police 4e miaraka amin'ny 7e arrondissement ny commissariat central. Omena ny vahoaka ny trottoir andehanany omena vahoaka koa ny passage coupé hipitany omena fiarakodia ny arabe andehanany. Donc zany nakisaka ireo mpivarotra amin'ny sisin-dalana araka izay hitantsika zao nakisaka sisin-dalana mba andehanany olona azon'ny olona mandeha amin'ny trottoir. Dia nitenenina koa ny vahoaka izay mandeha any anaty chaussée any anaty arabe andeha hiditra ao anaty trottoir any andeha. Dia nitazaina koa ny vahoaka izay hipita arabe dia tokony amin'ny passage coupé. Maro ireo vokatsoa azo avy amin'ny alalan'izao fandaminana vaovao nentin'ny polisy pirenena zao raha tsy tanisa afa-tsy ny firindran'ny fifamoivoizana ka nampianan'ny fitohanan'ny fifamoivoizana amin'iny faritra iny ny fianan'ny tsy fandriam-pahalemana toy ny aripôsy sy ny sito mahery izay mampiavaky iny toerana iny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpampiasa lalana.